Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tombo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Amen. Ivavaka isika tompoko. Mankasitraka mankatela indrindranao zay ry Andriamanitra rainay izy any an-danitro, amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao zay avaozinao aminay isan'andro, ka izany tokoa no tsy nahalany anay fa mbola nomenao tombonandro vaovao indray zay hiatrehanay ny voninahitra ao, ary koa iankofa ny foamam-panahinay ao ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao, hideranao, hankalazanao, ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika ho anao avokoa zany rehetra zany. Misaotra indrindra ihany koa Jesosy satria feno fifaliana tokoa ny foamam-panahinay raha mbola nomenao tombo-pahasoavana indray zay anio, afaka iombom-bavaka aminao eto ankehitriny, ary koa andreny afatrao, mampianatra anay, hanoro lalana sy hanintsy anay amin'izay rehetra lalaka alehanay, ary koa hampahery sy hampatanjaka anay. Tena mila ny teninao tokoa zay Jesosy, mba tsy hanandiso lalana anay amin'izao andro feno fahasarotana lalovana izao. Koa mba hahafahanay mandray tsara izany teninao zany Jesosy malalo, dia mangataka ny indrafonao indray, mba sasao ary diovy amin'ny rahasoanao zay Jesosy malalo, ho afaka amin'ny fahatontonay sy ny tsy fahamarinana rehetra, ary koa mba hahafahan'ny fanahy masinao mitoetra sy manjaka feno ao anatinay, hanolotsaina, hitari-dalana, andehanana araka ny sitraponao, ary koa hanampy anay hanohitra ny fakapanahy maro isan-karazany. Dia mitenena tompo malala araka ny fombanao, fa efa vonona izay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy malala, no angatanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo, ary koa mbola nonona ny fahasoavana ho mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mianteny angalantsika vatsim-panandro andry havana, dia zay hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Filemona. Epistily ho an'ny Filemona, ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Ko na dia manana fahasahiana be ao amin'ny Kristy andidy ianao amin'izay mendrika zao, nefa noho ny fitiavana, izao Paoly zay efa antom-panahy sady fatotra ny Kristy Jesosy koa ankehitriny, dia miangavy aminao. Eny miangavy aminao aho amin'ny zanako, zay naterako teo amin'ny fifatorako, dia Onesimosy, ilay tsy nahasoanao fahiny, nefa ankehitriny mahasoantsika dia ianao sy izao, izay nampoidioko indray dia lay sombiny aiko. Saika no azomiko aty amiko any izy manompo ahy isolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara, nefa raha tsy nahalala izay hevitrao ao aloha, dia tsy hanao na inona, fa tsy ho tonony amin'ny fanerena ny soa ataonao, fa misy sitrapo. Fa izany anga no ny alany vetivety dia ny mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny andevo intsony nefa, fa efa mihoatra noho ny andevo, dia rahalahy malala indrindra fa ho ahy, maika fa ho anao na amin'ny nofo na amin'ny tompo. Ko raha ataonao ho namanao aho dia raisy to ahy izy, nefa raha nanao zay tsy marina taminao izy, na nitrosa dia ataovy ho ahy izany. Izao Paoly no manoratra izany amin'ny tanako, izao no andoha izany. Nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza ianao. Eny ry rahalahy, aokanana fifaliana avy aminao ao amin'ny Tompo aho, velombelomy ny foko ao amin'ny Kristy, noho ny fahatokiako fa hanaiky ianao no anoratako aminao, ka fantatro fa anao mihoatra no zay lazaiko aza ianao. Ary izao koa mba hanamboary trano hitoerako aho, ka manantena aho fa omenareo noho ny vavaka ataonareo. Amen. Izany andrin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika vatsy amin'ity maraina ity. I Filemona dia olona malaza tao Kolosy no ny hatsara-panahiny, ny fitiavany ary ny zotom-pony izay ananany. Onesimosy kosa dia andevy-lahin'i Filemona satria nangalatra ny fanahany, ary lasa namindositra nakany Roma izy.
rehefa tonga tany anefa izy a dia nandresy voto tanteraka ny fitorian'ny filazantsara nataon'ny Paoly dia niova fo tanteraka ka lasa kristianina marina sy mahatoky. Na dia naniry mafy tokoa zay Paoly ry havana mba hitazona any Onesimosy hiara hitoetra sy hiara hiasa aminy dia tsy mandry ny sainy satria mpanompo ny Filemona namany Onesimosy dia tokony hampodiana any aminy mba hiaiky ny fahadisoany. Raha napody ny Onesimosy nefa i Paoly dia nampitondra taratasy azy omenany Filemona. Ny fona sy ny angavy an'ny Filemona i Paoly mba handray ity andevolahy ity, kanefa tsy toy ny andevony intsony no andraisany azy hoy i Paoly fa efa mihoatra noho izany izy dia toy ny rahalahy malala satria efa niova ho kristianina izy. Hoy koa Paoly tao anatin'ny taratasy hoe raha nanao izay tsy marina taminao izy na nitrosa taminao dia atao voay avokoa izany fa izao no hanefa azy. Raha amin'izao andro iainantsika izao ry havana dia sarotra be tokoa izany hoe hanatanteraka ny zavatra miseho amin'ny Paoly sy Filemona izany. Sarotra satria eo anatrehan'izao fahasarotam-piainana izao tokoa dia efa tsy manam-pitiavana intsony ny olona, tsy mahalala fa tsy ny tenany intsony tsy manana foantra intsony ary indrindra koa tsy mahafantatra intsony ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tonga ao Kristy Jesosy tokoa mantsy isika ry havana dia hafa mihitsy ny fomba fijery, ny satany fehantsika dia hafa ihany koa. Ho mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1 ny 12 sy ny 17 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Raha ny marina izany dia lasa ankonan'Andriamanitra izy, nanjary fianakaviana iray. Noho izany tsy nisalasala mihitsy Paoly raha nanoratra ao amin'ny Galatiana 4:15 hoe rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin'ny mpitaiza intsony isika. Izany hoe nanjary fianakaviana iray tokoa i Filemona sy Onesimosy. Tokony ho fantatsika kristianina rehetra koa izany rehetra izany ry havana fa rehefa samy vita bebaka marina tokoa isika amin'ny fahotana izay vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra, rehefa minia koa isika tsy hiverina amin'izany fahotantsika izany intsony ary samy manaiky koa isika fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia manjary lasa fianakaviana iray avokoa isika. Ary na dia Filemona tompo sy Onesimosy andevolahy koa aza dia lasa fianakaviana iray rehefa lasa ankonan'Andriamanitra. Ary ny tompo dia tena niteny mihitsy ao amin'ny Romanina 12:11 manao hoe mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Isika koa ry havana, n'inona foko misy antsika, na toerana aiza na toeraninona ny misy antsika, rehefa Jesosy Kristy no ekentsika ho tompo sy mpamonjy antsika dia lasa fianakaviana iray koa isika ankonan'Andriamanitra, dia izany no iarahantsika manonona manao hoe rainay ô izay any an-danitra. Eto amin'ny 12 amin'ity Filemona ihany ity koa dia manaiky Paoly ry havana ny andoha nitrosa ny Onesimosy amin'ny Filemona. Izany no afaka tanterahantsika ry havana, fa nitrosa-pahotana vitantsika kosa tsy misy afaka andohan'izany na iza afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, izay niteny mihitsy ao amin'ny Jaona 5:4 sy 9:30 manao hoe izay rehetra nanota dia andevony ota, koa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izany hoe izay rehetra andevony ota zany dia ho faty ihany raha tsy mahazo famelan-keloka. Kanefa amin'ny fomba ahoana no azahoana izany famelan-keloka izany? Tsy maintsy manaiky ho faty eo ambony hazo fijaliana aloha Jesosy ry havana, ary ny rano izay nalatsany tamin'izany no nanaovana fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra. Ary io rano Jesosy Kristy io ihany koa izay nalatsany, io no hanadiovana antsika tsirairay avy mba ho tonga olon'afaka isika ka lasa zanak'Andriamanitra fa tsy zanaka izao tontolo izao intsony. Ao amin'ny Hebreo 7:12 dia milaza mazava tsara mihitsy manao hoe saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka
dia tsy misy famelan-keloka. Koa tandremo aza ry havana sao mamita teny isika ka manantenandova ny fanjakan'ny lanitra moramora fotsiny, kanefa isika tsy mifona, tsy mibebaka amin'ny fahotana vitantsika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mba mangataka famelan-keloka sy fanadiovana avy amin'ny ran'i Jesosy akory, tsy ary havana, satria raha izany anie dia tsy nisy ny azo fijaliana e, fa matoa tsy maintsy misy ny azo fijaliana dia satria raha tsy misy raha latsaka sy misy ny famelan-keloka. Ny ran'i Jesosy Kristy irery ihany no rano fanekena vaovao na latsaka ho antsika ho famelan-keloka ry havana. Zavatra lehibe loatra izany eo anatrehan'Andriamanitra, ka nahatonga an'Andriamanitra ry havana nanampitsofina tanteraka mihitsy, tsy andrean'ilay antsoantso ny zanany teo ambony hazo fijaliana manao hoe Andriamanitra ô, nahoana dia nahafo ahy ianao. Tapenan'Andriamanitra mihitsy ny sofiny ry havana, satria ny antony dia tsy maintsy mandoa ny trosan'lotantsika Jesosy mba ho tonga olon'afaka isika rehetra, satria tokoa mantsy ny ran'i Jesosy Kristy no nividianana antsika izay nandevozin'ny ota. Hita eto ihany koa ry havana fa tena nibaiko tanteraka ny Filemona mihitsy i Paoly mba hanamboarany trano ipetrahany rehefa tonga any amin'izy zareo izy. Ny antony mantsy dia satria fantatry Paoly tsara mihitsy fa mivavaka ho azy avokoa Filemona sy ireo mpivavaka miaraka aminy, ary tena mino tanteraka koa izy fa miaino izany mivavaka izany Andriamanitra, ka dia nanantena tanteraka i Paoly fa azo valim-bavaka izy ireo. Jesosy tokoa mantsy ry havana tena niteneny ao Matthieu 18, Matthieu 7:20 ny 7:20 manao hoe raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Paoly dia isan'izay mifaly amin'ny fanantenana tokoa, ka noho ny vavaka izay nataon'ireo mpivavaka namany dia mino sy manantena izy fa hiaona amin'ireo kristianina amin'ny tokantranon'ny Filemona indray andro any. Isika kristianina mpanara-dia an'Andriamanitra ankehitriny koa ve ry havana mba tena mino sy matoky ny hery sy fahefana izay ananan' Jesosy? Mino ve isika fa tena afaka manatanteraka ireo teny fikasany tokoa Andriamanitra? Paoly mantsy ry havana dia tena mino tanteraka fa ilay Andriamanitra ivavahany tsy mba mandainga izany, fa izay teny fikasany rehetra dia tsy maintsy ho tanterahany avokoa. Ho andeha re mba ataontsika fampahirezana ry havana ny finoana sy fanantenana izay ananan'i Paoly, koa manomboka androany dia iorina tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra koa isika, tsy herikerika na koa rehefa omen'ny tompo ny teny fikasany, fa tena ino atoko tanteraka azy mandrakariva. Marina koa aloha fa tsy fantatritsika mihitsy na raha oviana no ahatongavany valim-bavaka, satria ny tompo dia manana ny fotoanany marina ihany koa. Isika koa nefa mety mihevitra hoe mitaredretra Andriamanitra, kanefa tsarovy ry havana fa tsy mba tara izany mihitsy izy, fa rehefa tonga ny fotoanany dia tsy maintsy ho tanterahany foana ny teny fikasany rehetra. Efa 2 fotoana lasa anie izay ry havana no nitenenan'Andriamanitra fa ho avy eny amin'ny raho any lanitra ny zanak'olona, kanefa mandraka ankehitriny dia mbola tsy tanteraka izany. Aza matahotra ry havana, aza manahy, fa na izany aza andeha isika samy ino, andeha isimikika samy atoky anantena ihany koa, fa tsy maintsy ho tanteraka izany, satria fantatsika tsara tokoa fa tsy misy izay tsy ho toa ny tenin'Andriamanitra lokan'ny vavany, fa isika kosa mila manana faharetana miandry ny fotoanan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Menatra sy mangaiay tanteraka tompo malala eo anatrehan'ny teninao, tsy mitsahatra mananatra anay, manory sy manintsy aminay amin'ny fahadisoanay mba handehananay araka ny sitraponao. Mankasitraka tompo amin'ny fitiavanao anay, tsy mety sasatra mampatsiahy anay olonao ianao, fa rehefa madio sy hafa-keloka eo anatrehanao tokoa izahay, ary koa manaiky sy mandray anao Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanay, dia tsy misy intsony zany tombo sy andevo izany, tsy misy intsony zany hoe ambony sy ambany zany, tsy misy intsony koa ny avo sy iva-razana, fa mitovy daholo izay zanakao asa tananao eo anatrehanao, manjary fianakaviana iray daholo izahay, ary lasa ankonanao koa, ka tena tianao hifankatia toy ny mpirahalahy. Napahafantatra anay ihany koa ianao Jesosy malala fa ny trosam-piainanay dia afaka alohan'ny namanay ihany, fa ny trosan'lotanay vita kosa
dia tsy misy afaka andoha izany mihitsy afa-tsy Jesosy irery ihany. Tamin'ny alalan'ny rà izay nalatsany teo ambony hazo-fijaliana mba hamonjeny anay izay nandevoziny ota. Misaotra ihany koa Jesosy satria isan'andro koa dia manara-maso ny fiainanay foana ianao, ary dia mianjaanja eo anatrehanao ny fahakelezan'ny finoana ianao. Omenao anay tokoa mantsy ny teny fikasanao mba hitokianay fa afaka hamonjy anay ianao, afaka hanafaka anay ary hitahy anay koa ianao, kanefa dia tsy mino re izahay fa mbola feno tahotra, feno fanahiana ny fiainanay, dia mbola lavo mitady vonjy any ankafa izahay. Izany rehetrarehetra izany Tompo malala ny ifonanay, ibaboanay heloka eo anatrehanao, fa tena diso tanteraka tokoa izahay. Tsy mitsahatra izay manohitra ny sitraponao, fa izay tianay ihany anie no ataonay Jesosy, ary tsy matoky ny herinao sy ny fahefana feno izay anananao koa izahay, ary indrindra tsy mba manana faharetana izay miandry ny fotoananao. Ko mamindrafo aminay Tompo malalo, mamelà ny elokay dia mba hampio koa re izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hiala amin'ny fahantsoa-kevitra rehetra, ka handray tsara ankatoy ny sitraponao eo amin'ny lafim-piainanay rehetra, indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy, mba hahatongavanay rehetra ho fianakaviana iray sy ankonan'Andriamanitra, ka dia tena hifankatia tokoa izahay toy ny mpiralahy. Amen. Raisoa ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raintsika ry havana. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambany ny fisaorana no entsika manambara ny fangatahintsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fontsika sy ny hevitritsika ao amin'ny Kristy Jesosy, ary hahatanteraka izay rehetra tokony ho antsika araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Alleluia. Amen. Ny rahan'i Jesosy Kristy irery ihany tokoa ry havana no azahoantsika famelan-keloka. Amen.